Tsy hikelezan-tsoroka ny fanatsarana ny tsena ho an'ny Anosizato antsinanana, na eo amin'ny fahadiovana izany na ho amin'ny fanarahana amin'ny fenitry maha-tsena kaominaly azy. Be ihany koa ireo fepetra tsy maintsy raisina manoloana izany, na mbola hanitatra ny ambaindain'ny tsena aza ny vinan'ny mpitantana izany. Ny fanatsarana izay efa nataonay aloha dia kezana izany mba atao ambony etalina ny entana sy varotana fa tsisy toy ny ladina tany. Dia fahadiovana izany tena zava-dehibe mihitsy tokony samy mitondra kifafa sy sipika ny mpivarotra tsirairay avy manadio manodidina anazy, na dia efa misy ary ny mpamafy dia kizana hatrany izy mba hitandro ilay fahadiovana. Dia ny vinanay moa zany fampitombona ny samitsena mba mitombazany antony ny resety sy arak'izay toerana tena mety ihany no ametrahany an'ilay mpivarotra, fa tsy hoe izay mangataka rehetra dia mena toerana atao. Raha ny tena tokony izy aloha tokony anaty tsena mifefy izany natao hoe marché kaominaly, kanefa moa amin'ny fahazarana amintsika malagasy rehefa mivoaka ny ivelany indray mandeha dia tamana any dia lasa na mpividy na mpivarotra zany dia efa lasa tamana ny ivelany any daholo. Dia tany indray zany tsy misy an'izany fandaminana, lasa marché kaominaly ihany koa amin'ny sisiny. Dia mbola misy faritra malalaka kely ihany atao anaty faritra mifefy Anosizato izay mbola azo hivarotana tsara ny kojakoja-piaravidiana atao hoe brocateur rehetra. Ny fepetra aloha tsy maintsy misy foana efa tsy mivarotra manodidina efa 5 andro ny mpivarotra iray dia tokony angalana fepetra momba anazy. Fanarahan-dalàna tsy maintsy arahana ny fananam-pivarotra rehetra karatra matihanina. Efa misy raha teo ny fikambanana joro ahafahana ihany fahasahiranan'ny tsirairay, na izany aza tsy ho tratra vetivety raha ny fanazavana. Tsika foana moa zany dia ny hoe tsena madio, tsena milamina, endrika mifafandrosoana, satria tsika zany dia mila fandrosoana, izany hoe mila ho tsaratsara kokoa noho izao zany ny tsenantsika izay manaraka tsara zany ao anatin'le environnement, satria ny arabe natao an'ny mpandeha, trottoir natao an'ny mpandeha tongotra, misy koa ny lalan'ny bisikileta. Noho izany zany mpivarotra tsy maintsy maka sisiny tsara, na dia atao hoe aty anatin'ny arabe any ny mpivarotra Anosizato mpivarotra, dia misy zany ny fepetra arahana. Ny mpivarotra Anosizato zany izao dia efa tapotra nahazo vatsy avokoa, vatsy ny commune ary misy ny association atao anatin'ny mpivarotra. Dia mba tsy mitombo sy ala ao aoriana ezana zany Anosizato antsinanana mba samy hanana an'io vatsy io avokoa, ka amin'ny herintaona ohatr'izao zany izay izaran'ilay vatsy dia ao anatin'ilay association izay angoninay manomboka izao zany no izarana an'ilay vatsy amin'ny mpivarotra dia tsisy vola miala tsony fa mitovy daholo hoe samy mahazo tsirairay zany. Amin'ny volan'ny fikambanana ihany no izaran'ilay vatsy ho an'ilay olona manao an'ilay fikambanana. Io vatsy io zany ho an'ny mpivarotra matihanina, ary Anosizato dia tsinganina mihitsy ao anatin'izay, ka raha ohatra tsy manana an'io ny mpivarotra anankiray eto dia esorina rehetrany, fa ny tsena natao an'ny olona manana